Ato anatin'ity vaovao tapatapany ity kosa no hitaterana amintsika ny akon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny mahakasika ihany koa ny fifaninanana idirana ho polisy-pirenena ny lafiny baovao miompana indrindra amin'ny fanadina-panjakana BPC hoentina amintsika ao anatin'ity sary manaraka ity ny antsiprindra. Araka ny tapakana rehetra ny filan-kevitry ny gouvernemanta farany teo dia nampiatoana ny famoahana fahazon-dalana hividy sy hitazona ary hampiditra fitaovam-piadiana ao anatin'ny kategoria faharoa sy fahatelo. Efa mivoaka ankehitriny ny fiantsoana fifananana hiditra ho polisy-pirenena amin'ity taona ity dia agent miisa 10 manambona ahitry ny polisy miisa 30 ary komisera miisa 20 no ampidirina amin'ny 10 ka hatramin'ny 7 septambra izao ny fanadinana. Totosa tanteraka ny famolavolana ny adina amin'ny fanadinana BEPC anatotosan'ny fisariana afaka fotoana fohy ny ministera ny fanabeazam-pirenena araka ny fantatra marina fanahitana fiakarany 12 isanjato ny sandra kandida ny soratra anarana tamin'ity fanadinana ity raha mihoatra ny tamin'ny herintaona ny 3 ka hatramin'ny 4 aogositra izao kosa no anatondisana izany. Isy rahampitsoira afaka pitso ny fivoriany ny sampany fitantanana ny fampianarana ambony sy ireo tompon'andraikitra misana ny fanadinana baccalauréat avy amin'ireo université enina eto Madagasikara ho dinina manokana amin'izany ny fanomanana ity fanadinam-panjakana ity aorian'izay fivoriany izay vao ho fantatra ny lisitra farany amin'ireo kandida ny soratra anarana manerana ny nosy.